Zany amin'iny fa tontolon'ny fampianarana kosa ary dia manodidina ny 100 tapitrisa ariary tanoany ny famatsim-bola ampiasaina tamin'ny fanarenana ny sekoly fanabeazana fototra tetsy Ivandry na ny EPP Ivandry zany hatreto dia ny 5,900 ny asa no efa vita ary vinavinaina no tokanana ary azo ampiasain'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao io izany efitrano fianarana izany raha nitatitra nentin'ny Rotary Club Antananarivo Ivandry. Afaka iray volana amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 2024 2025 no isikatra ny EPP Ivandry izay voaterina rotana 100 isan-jato tamin'ny taona 2024 no ny tsy fahatombanana ara-teknika tamin'ny fanambarana azy tany am-piandohana ary izao narena manontolo izao. Topomarika tamin'ny fanarena manontolo ity sekoly ity ny fikambanana mpanao asa soa ny Rotary Club Antananarivo Ivandry. Efa revolana sisa dia tsy maintsy menatra amin'ny mpianatra amin'ny rentrée scolaire manaraka zany apetraka androany efa tamena tomobile miaraka amin'ny tafo misy amin'ny 300 zany le izy dia matsoatsindray tonga ny fitaovana ny banc sy ny tableau dia iezaka mafy zay mba vita ty fianarana ty amin'ny fidirana manaraka eritaona tateo lasa zany zay vao vita ny fianarana dia androany ireo ankizy ireo zany miara-miasa aminay nangataka izy hoe tonga nareo izy dia na zavatra omenareo zay na tonga le hoe fanomezana sakafo androany ity zany dia mbola manaingatsika zany satria amin'ny taona manaraka asiana cantine scolaire eto ho an'ny ankizy amin'izao fotoana izao sisao mpianatra eto dia tatakatra 1000 izy rehefa misokatra ny fianarana. Amin'ny fisokafan'ny sekoly dia misa 900 ireo ankizy ampiasa ireo efitrano sekoly misa 3 eto toerana. Mbola andala mpitadiavana fanampiana entina anaovana ny efitrano sekoly roa ambiny kosa ny fikambanana. Tonga nitsidika ny fizotra ny asa tetỳ toerana tamin'ity androany ity ny gouverneuran'ny district 9220 Andriamatoa Jean-Marie Fumery izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ezaka lehibe ny vitan'ny Rotary Club Ivandry sy ny mpiara-miombona antoka aminy izy. Nambarany fa anampy ny fikambanana amin'ny fanamafisana ny fangatahana fanampiana amin'ny fampitaovana ity sekoly ity eo anivon'ny Rotary International ny tenany.